Tonononanao ny fiadanana professeur miaritra zanak'olona ny miditra ao an-tokantranonao amin'izao fotoana izao. Ny tapany voalohany amin'ity fampianarana ity dia iangaviako ianao hijery azy fa tsy ho averina intsony. Ny tapany faharoa dia mbola mifanohizana ilay lohahevitra ihany, lohahevitra voalohany iny ihany hoe tsy misy olombelona na fiangonana ka afaka hiteny etỳ ambonin'ny tany hoe voavonjy ny olona ao aminy, na voavonjy ny olona iray, na voavonjy ny fiangonany rehetra. Tsy misy mihitsy na dia maro aza mivoy an'izany hevitra izany tsika amin'izao andro farany izao, dia tena androany tena irahan'ny tompo tery dia tery ny fanahiko hampianatra anao aza manaiky voafitaka amin'izany fomba fitenenan'ny pasteur matanjaka, reny pasteur mahazo olona be da be ireny no tena mpanao an'izany, mopera. Ireo fiangonana efa tranainy matanjaka, ireo fiangonana fifoazana koa satria mifoha ara-panahy dia mivoy an'izany koa hoe tena voavonjy ianao, ataontsika ny famarinana izay mivavakato dia tena voavonjy. Misy hainy ny teny ho amin'ny olona hoe nahoana moa ny any aminareo irery ny voavonjy, fa mbola any aminy koa izy mbola manao hoe fany atao aminay ny voavonjy. Ka za zany tena hiteny hampianatra namantsika mpanompon'Andriamanitra, mpitarika fiangonana, na mpanao cellule de prière, na mpitoro teny ankalamanjana, aok'izay, na mpitoro teny any amin'ny Facebook, aok'izay aza mamitaka olona ohatr'izany tsika hoe voavonjy mihitsy rehefa atao amin'ity fiangonana ity, atao amin'ity cellule de prière ko ity, voavonjy mihitsy tsika fa tsika mahavita miracle. Izay zany no zavatra tena mahatery ny fanahy masina ato amiko androany mba hoentina hampianarana anao hoe tsy misy lainga izany, fitaka izany olombelona afaka miteny. Androany manana teboka vitsivitsy afaka hitenenana anao mihitsy mba tsy hamitaka anao izany fitenenana izany, na dia be ara-tany mpiteny an'izany dia mamerina anao sy mampatsiahy anao teboka voalohany Jesosy Kristy tompo irery no manana fahefana, izy irery no manana fahefana ilaza hoe voavonjy ny olona iray. Efa nampianarina anao tany amin'ny tapany voalohany hoe ny atao hoe voavonjy dia tafiditra any amin'ny fanjakany lanitra, tafiditra any amin'ny paradisa ny fanahinao rehefa maty ianao miala ety. Izay ny atao hoe voavonjy. Ka teboka voalohany averiko indray, Jesosy Kristy tompo irery ihany manana izay fahefana mitsara ny olona, juge izy, tena mitsara izy. Ary mitsara izy dia mitsara ny olona ny fahamarinana, mitsara izy. Mbola betsaka ny zavatra ho ampianarina anao fa nomenan' Jesosy izay fahefana izay, nomenan' Jesosy izay fahefana izay. Rehefa Jesosy Kristy tompo miteny amin'ny olona, fanahin'olon'Andriamanitra, azafady, fanahin'olona maty anankiray miditra any amin'ny tontolon'ny ara-panahy tsy hita maso rehefa maty miala ety, ka Jesosy miteny hoentin'ny anjely, hoentin'ny boky voasoratra amin'ny boky ny fiainana ve olona io, dia mamaky ny anjely mamadika ny anaranao ao izany, misy boky amin'ny anaranao ao. Tsy azo ody tsy hita mihitsy ny zavatra izany. Dia miteny ny anjely hoe tsy voasoratra ato izy tompo. Dia mbola aza manan-teny ny hoe any Jesosy miteny ka mampalahelo ahy ianao fa aleo vonjena fa ianao loatra mpividy voninkazo be tao am-piangonana foatra non, izay voasoratra ao dia voasoratra. Dia izay no hitsarana Jesosy. Jesosy nomena izay fahefana izay fa tsisy olombelona mialatsiny ireo olona. Aizao amin'ny baiboly miteny hoe misy olombelona manapaka, misy olombelona ao anatin'ny baiboly ao afaka miteny hoe ity olombelona ity dia voavonjy, ity olombelona ity dia tsy voavonjy. Tsy misy teny momba izany mihitsy ao. Ny mpanompon'Andriamanitra sy olo-tenan'Andriamanitra no manana fahefana miteny hoe ao anatin'ny baiboly ao misy hoe izay tapahanareo etỳ an-tany dia tapahako any an-danitra any, izay fatoranareo etỳ an-tany dia fatorako any an-danitra any. Mpanompon'Andriamanitra madio
kristianina madio tena miaina amin'ny fahamarinana amin'ny fahamasinana amin'ny toetra eo amboniny fehizoro tsara indrindra dia Jesosy Kristy tompo. Kristiana matahotra ny andeha andika ny voalaza tao amin'ny baiboly izay voalaza ato. Matahotra izy andikan'io. Ireny no omen'Andriamanitra fahefana ka tsy hoe izay teneninareo hoe vovontsy ty olona ity midikan'izay teny izay. Fa Jesosy irery nomena izay asa hoe izay tenen'i Jesosy hoe voavonjy. Fa inona ny dikan'iny izay tapahana mandritra fotoana fahaveloman'iny olona iny ety an-tany. Iny olona masina manao fahamarinana iny dia tena izay tenenin'iny olona iny ety an-tany dia avoakan'Andriamanitra hoe tanterao izany teny izany. Fa tena sitrako satria oloko izy, représentantko izy. Tena tanterao. Omeko exemple ianao Elie Tisbita tamin'ny andro nanompo sampy daholo ny fanjakany Ahaba sy ny vadiny Jezabela. Nanompo sampy daholo na ny mpanompon'Andriamanitra lasa mpaminan'Andriamanitra lasa mpaminan'ny Bala nandritra ny fotoana nanjakan'izany mpanjaka izany. Fa jereo tsara ny fiainon'Andriamanitra izay nitenenin'ny Elie. Tesitra Elie, nalahelo Elie, mamerina hoe mba andao hiverina amin'Andriamanitra rentsika ry Israely. Non, valiny, kategorika. Tena nenjehana daholo izay olona mitoriny marina ny persécutena. Tsisy hafa angefa ohatr'izany ihany ny andro dia amin'i Jesosy Kristy tompo. Izay olona marina mitazona ny fahamarinana iny hitan'ny tompo dia omeny ositra hafa be mihitsy ety an-tany. Dia jereo Elie Tisbita. Elie dia olona takantsika ihany fa naheriny vavaka. Dia nangataka izy ho sazy ny Israely. Aza asiana orana intsony mandritra izao teniko izao dia natsahatr'Andriamanitra telo taona sy tapany ny orana. Tsy misy trano tokoa mosarena ny tany. Izay ilay izy. Izay ilay hoe izay tapahany olon'Andriamanitra, angatahiny amin'Andriamanitra hoe aza asiana orana fa tena masosotra an'ahy reto olona tsy mibebaka reto fa manao ny ratsy. Dia miaino Andriamanitra. Ny loza rehetrarehetra eo amin'ny firenena tena mety ho be da be mihitsy fa mitonga fa noho ny fisian'ny olona mivavaka tsara na amin'izao andro izao. Teneninao fa ty Madagasikara ty ane noho ny fisian'ny olona mijoro marina mivavaka marobe ohatran'ndry Elie. Marobe tena mitory an'Andriamanitra, mahafony aina ho lasa marikora mihitsy aza hitoriana ny filazantsara. Mivavaka tsara ireo olona ireo noho ny fisian'izany anie tsy mampisy problème be amin'ity firenena ity. Fa tsy fantatra hoe jusk'atraiza izany famindrapon'Andriamanitra aloha. Fa mangavy ianao sy izaho, andao tsika mba hiamasina, hiatahotra an'Andriamanitra, isan'andro, hiatahotra ny fanahintsika sao tsy voavonjy, hiatahotra an'Andriamanitra sao tsy vita ny mission mpanaovina antsika. Tsy izay tsika toritoriana amin'io ity tenin'Andriamanitra io dia toritoriana amin'izay aizantsika azy. Fa misy fahamarinana ao. Ary ny fanan'Andriamanitra dia tena mijery ary tena miaro ny olony. Izay tenin'Andriamanitra izay zany no itenenako aminao aza fangaro fa hafa ny fahefana amin'ny famonjena ny fanahin'ny olona voavonjy dia hafa ny hoe manana indray kosa autorité de parole ny olon'Andriamanitra na lahy na vavy na zaza na tanora na antitra na inona rehefa apetraka Andriamanitra ao aminy izay onction izay teneniny olona iny ivavahany. Tena miteny mihitsy izy ety tena ivavahako ty tsy maintsy tanteraka ty Andriamanitra fa izaho mpanomponao no mivavaka dia tanteraka iny. Ka aza fangaro Elie Tisbita tsy manana fahasoavana miteny hoe voavonjy ny Israely, voavonjy na hoe very daholo ny Israely. Hitanao Elie Tisbita tamin'ny fotoanany miteny fokofoko be izy, mitomany izy, atezitra izy mitsoka izy fa natahotra be izy nenjehan'i Jezabela la reine du diable ve tsy mpanompon'Andriamanitra izy Jezabela hoe lazao Elie fa teko hatrany nanaovako an'ireo nanapahany lohany tamin'ny sabatra an'ireo mpaminaniko ireo, mpaminan'ny Bala ireo no andeha amelezako azy koa. Nitsoaka Elie nitomany izy tsy zakany intsony ilay zavatra dia tenenin'Andriamanitra izy hoe fa maninona ty ianao tsoaka teny tendrombohitra
tendrombohitra izy any amin'ny tendrombohitra ho rehefa be nitsoaka be tany dia maninona ty ianao elitispita ozy Andriamanitra misy olona miresaka amin'Andriamanitra dia aza manome tsiny ny olona miteny hoe hoy tompo tamiko fa tena misy tena tompony miresaka ny olona ary misy kosa fanahy mamitaka ny resaka any zavatra roa samy hafa ireo ary tandreny so avadika hoe ny olona miresaka amin'ny fanahin'Andriamanitra lazaina fa miresaka amin'ny fanahiny devoly fa very ianao izany ny atao hoe teny ratsy ny fanahin'Andriamanitra very ianao tsy voavonjy any an-danitra ianao raha izany ny fomba hiresahanao hitanao ianao zao mety mpanompon'Andriamanitra be fa ianao loza raha andeha hiteny mpanompon'Andriamanitra tena mijoro loza ianao raha hiteny lohany mihitsy ianao fa tsy rambony amin'ny fitenenany aza miaino an'izany fa io indray ry mpanompo devoly no miresaka amin'ny fiangonana io devoly no miresaka amin'ity pasteur ty devoly izany efa toloko anao izany tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'izany ianao raha izany ny zavatra ataonao hitanao fa tsy izay manao hoe tompoko mandeha mivavaka ny miditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra averiko any amin'ny Eli ilay resaka dia ozy izy Eli mafana dia mafana foko amin'ny fitiavako amin'Andriamanitra zarery sisa nompo aminany ozy izy sady mitomany izy miteny hoe izy zarery sisa manompo anao mpaminanao lasa nanompo anibala daholo teny zany Eli hoe tena very daholo ny olona fa tsy za izay zavatra tiany Eli tamin'Andriamanitra ho tenenina tamin'i Jehovah fa tena miteny aminao ako hoe tsotra namalian'Andriamanitra mbola manana firy le izy 7,000 lahy tsy nandohalika tamin'ny bala alleloia hitenenana aminao hoe ny hitantsika amin'ny maha olombelona antsika hafa fa ny hitan'Andriamanitra amin'ny maha Jehovah ambony azy amin'ny maha Kristy tompo mpamonjy amin'ny maha fanamasina ny fanamasina mpananatra hafa ka aza mieritreritra hoe rôlanao ao taonko mpampianatra tenin'Andriamanitra mahery vaika ianao mpanasitra ny olona ianao ka manivoaka daholo ny devoly ametrahanao tanana dia mieritreritra ianao hoe izay tapahako ty tany tapahan'Andriamanitra any an-danitra any fa efa tononoko aminao le izy izay zavatra hita maso mba hangatainao ety an-tany no ataon'Andriamanitra ionoren'Andriamanitra anao hoe tena mpanompoko ane ity vehivavy ity na ity lehilahy ity honoren'Andriamanitra anao mba hatonga ny tsipino ry mbola matimaty ara-panahy ry mbola mivazivazy amin'Andriamanitra misy kotokoa ve izany Jehovah izany misy koa ve zao Jesosy zao Jesosy dimbaka avy amin'ny Nazareta entre guillemets ozy izy ilay hira tamin'ny andronay izay mba tena tsara revy ane ozy izy raha miaraka aminay izany bandy izany Jesosy izany olona izay mifampandy io za mitory aminao ny fahamarinana ny realitean'ny fiainana notoriako aminao fa raha ohatr'izany ny fomba firesahanao amin'ny Jesosy nefa ianao mpivavaka mpandray fanasan'ny tompo mamorona hira ianao dia hira maniratsiran'Andriamanitra be bao aingana dia mbola velona ianao be bao aingana fa maniratsiran'Andriamanitra fa soa ihany fa Jesosy ny tsiratsirainao ohatr'izany aloha mbola misy fanantenanany aminao satria Jesosy mihitsy no niteny hoe izay miteny ratsy miteny ratsy ny anaran'i Jesosy dia mbola mifonjena fa izay miteny ratsy ny anaran'ny fanahy masina ny tsy voafonjy mihitsy heureusement que Jésus est comme ça saotra Jesosy za dia tena misaotra fa raha izay teniteny foana nataoko fony miresaka momba anao tsy haiko miinterprete baiboly fa amin'izay tiako hitondrana azy izay re no hitsarahanao anahy tena efa mipetraka ny plasiko any amin'ny elo fa soa ianao Jesosy fa nandefa ny fanahy masina ananatra mitondra fahazavana nandefa mpananatra mivoaka amin'iza moa ny vavan'ireny fanahy masina ireny mivoaka amin'ny vavan'ny olombelona tena mijoro amin'ny Kristy tompo mitory ny marina misy izy ireny vazaha misy fotsy hoditra misy mainty hoditra misy tena tanora misy misaotra Jesosy fa nonierin'ny fanahy masina dia tena nampahendrenao ny famingavingiana nataony ny vavan'ny tanora miatefa amin'ny olona izay atsapazany izao teny izao ahako
dia miteny hoe mifonahy ianao mandoalia ianao rehefa mivavaka amin'ny marain'alina ny tsara ivavahany amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 4 maraina iny ny tsara indrindra mivavaka satria amin'iny mivoaka ny devoly rehetra ampampitehana anao fa amin'iny miatoraka mivavaka amin'Andriamanitra dia amin'izay tsy tonga any aminao ny tsy parifary afafy nylay fanahy ratsy fa tena misy ny fanahy ratsy dia amin'ny alina izy ny tena miasa mafy manindry anao mba tsy icomprendre famonjena na kely ohatran'izy vona fafin'Andriamanitra aminao amin'ny andro lahady na amin'ny andro sabata dia fafany devoly fotsiny amin'iny andro alina iny dia tonga ianao mandeha miasa ianao mitovy parole mitovy faniratsirana mpiasa ary menatra an'Andriamanitra indray ianao manomboka alatsinainy menatra iteny hoe izaho solon-tenan'i Jesosy tsy mampiditra any an-danitra daholo izany fomba fisainana izany. Izaho eto tsy miteny anaran'olona fa exemple ny teneniko teo dia tena ampitao any am-ponao ianao raha manao hira mahatsiravina lavitra hirairainao eny amin'ny hira zao tontolo izao ambanimbanianao Jesosy Kristy tompo so ihany izy fa miteny hoe tsy mbola very ny fanahin'ny olona manambanimbany anahy Jesosy fa mila mibebaka kosa ianao fa sao dia tsy voateniko aminao izay zavatra izay mibebady aza maniratsiratsy raha mpanao hira mamotsifotsy an'Andriamanitra Jehovah ianao fotsifotsininao mihitsy izy tsisy dikany aminao mihitsy ny famonjena nomeny tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy ny zanany lahy ny vonona mba ho faty ho asy ianao ny famonoana an Jesosy ny nazahoantsika famonjena fitiavana ane izany fa taloha izany miditra misorontsika dia mivoaka ato ohatran'ny hoe bof izany izy mite hamely zanany lahy tokana ho antsika fa izany nga nangataka hoe vonoy ho antsika ny zanany lahy tokana misy manao an'izany tsika rehefa ampitenen'ny devoly tsika ampiteneny amin'ny fo dia mety daholo ny namana rehetra hitenenana izany hahaha tena marina tokoa ilay izany dia tena tsy mivaky lohatsika hoe blaspheme c'est-à-dire ny teny ratsy ny zanak'Andriamanitra tena misy anie ireo olona ilay zanak'Andriamanitra tena misy anie ilay Andriamanitra tena izy tena izy c'est-à-dire ny ray zanaka fanahy masina ireo telo izay iray ireo na inona teneninao lazaina fa Andriamanitra fotsioditra ataoko inona koa izany razam-bazaha izany tsaro fa io tena izy ny Andriamanitra ambiny rehetra jereo ny baiboly fa petit a daholo ny anoratany azy petit d izy raha miteny frantsay petit Dieu fa izy Andriamanitra tena misy akely Andriamanitra ny razam-be antsika dia Andriamanitra miankina amin'ny maty miantso ny maty hoe vonjeo zahay tena misy fa faux c'est un faux Dieu tsy miambamba mihitsy miteny aminao tsy amin'ny fiainana akory tsy hitako izay mahamenatra mpianatra anao famarinana fa ianao raha meme asiana mivavaka ianao dia hahaha foana ny teneninao tonga ny andro alahady mba andao re hivavaka ifiry izay vady aman-janaky ny olona izay mitalao hoe andao ramose hivavaka andao madama hivavaka na andao ry zanako malalako hivavaka tsika fa ineheza n'ilay olona antsoina foana ho avy ny andro ahitanao fa tsy mamanao tsy dadanao tsy ilay zanakao indraindray koa ny zanaka ny miantso andao dada sy neny hivavaka tsy mety koa tsika ray aman-dreny izay efa manana ny fiangonana efa izay aza taritaritina amin'izay fifoazam-panahy fiangonana antsika hoe avaiza tsy avaiza izy fa avy any amin'ny fanahy masina fianao tsy mahay baiboly mahatonga anao mibedy ny zanakao iny ty favavavahanao any anatin'ny fiangonana tsy fantatra io fiza mitenenao fa demonia daholo ny fiangonana maniry amin'izao andro fara zao tsy fantatrao ka fa andro fifoazam-panahy zao ary tsy ho isam-piangonana vao isan'ny tananao io ihany ny fiangonana marina fa feno fa zao kosa dao hianatra discerner ahafantatra hoe fiangonana vrai sa fiangonana faux iza ny mpitory ten'Andriamanitra mpitory ny marina dia iza ny mitory ny diso mila midiscerner fataro ny zavatra rehetra hoy ny baiboly dia azony mafy izay marina ka ny fitoriteny izaho aloha dia tamin'ny voalohany tena sorena mihitsy amin'ny ino moa ty resaka fisianyty Facebook manimbanaka izy fa tena nandinika amin'izay nisy fampianarana heniko amin'izay hoay tena marina be ty
izatra torian'ny olona Facebook ty lasa indray anao amin'ny YouTube hitanao hoe tena marina be ty fa ty le zavatra hitako tary Facebook amafisiny ty jerena tokoa ao anatin'ny baiboly io eny le verset marina le zavatra teneny olo nanomboka teo amin'ny teny tsara ny Facebook tsara ny YouTube tsara misaotra an'Andriamanitra nanao ny internet fa raha pastera ray hatramin'ny fahazazako ka mandramatiny ny pastera iny ihany no enoko dia tsy mba nahay an'izany fahamarinana izany aho tsy mba nafantatra hoe ay ve misy ny mpaminany sandoka ay ve misy ny fiangonana sandoka ay ve misy ny toriteny tena tsy tondra ny famonjena mihitsy fa le tena n'le pastera sy izy mianakavy ara ny toriany ao hoe tena zahay dia tena zahay voavony zay mivavaka za tena teneniko anao tena amataonany moa zany amampolo taona no nakaovertiana fa tsy za tsy hoe voateraka dia tonga dia tiako be Andriamanitra fa za indray aloha zanaka kristianina dia nitaritaritana mivavaka fa hafa ho voataritaritana mandeha mivavaka isan-karazany io dia hafa ny fifoazam-panahy nateraka indray ho an'i Kristy misy aminareo zao maheno izany teniko izany vao taitra dia mety latsa-dranomaso dia any anatin'ny fony any mangorangoraka hoe ary za mba ahoana manahoana ny fanahiko manahoana ny niveau fahafantarako an'io Andriamanitra sao dia routine fotsiny aho hoe mamita tena misy aminareo matonodona tamin'izany zahay tamin'ny fotoanany nitorian'olona teny latsaka ny ranomasinay nefa rany misy namana mitarika ndao hiaraka hivavaka mpianatra medisina ndao hiaraka hivavaka aminay fa libre androany memeha tamin'ny voalohany faharoa lasa amin'izay andao dia mba nanaraka fantelo tonga tao avizy an'olo tena ho an'ny tompo fa latsaka ho any ranomasiko mahita ilay toriteny satria cellule de prière le izy ao anaty fiangonana lehibe amin'ny andro tsy andro alahady fa miandro andavanandro sy tombona mamonjy vondrom-bavaka fa misaotra an'Andriamanitra hoe soa ny tominao tamin'ireny olona maromaro miantso ahy reny tonga indray dia tonga indray dia tonga indray miantso vavy lahy iny tonga fa natsonao tamin'ireny ary Jesosy marina mafy aho tsy faly fotsiny amafy vola atao anaty fiangonana dia izay no iveriko fa hoe famonjena hafa ny fifoazam-panahy androany tena miteny aminao foazy ianao aza miandry miteny gasy mazava tsara miampiteny frantsay kely anazavako azy ny fomba hitondrako anao ny amin'ny hoe tsy hoe mpivavaka ianao dia voafotsy fa tena mifoazy aza variana amin'io fiangonanao io fa teny aminao any trano fiangonana aloha tsy hiainga dia ho any an-danitra mihitsy fa ianao ny atao hoe fiangonana ianao ny tempolon'ny tompo pasteranao zany hafa ny itsarana anazy rehefa miala etỳ tany betsaka ny pastera tsy voavonjy betsaka mopera tsy voavonjy betsaka mpino diakona mpino korala tsy voavonjy maninona moa ny tsy voavonjy satria tsy toriana aminy no tena fahamarinana safosafona dia tova bien vita ny culte dia izay ny zava-dehibe culte nafinaritra be directa tamin'ny internet nalefa tamin'ny site web zinga izay fotsiny mahafaly antsika hoe vita le izy hoaiza ny tsarana fiangonana angaha fiangonanao tsara be io no dia hitsarananao hoe nanatsara fiangonana izy misy fiangonana ny anaty lavabato miafina mihitsy mivavaka mandohalika miafina ny dada sy neny miafina ny vadiny le vehivavy fa daroan'le lehilahy mainy ny tontondro raha vao mivavaka amin'i Jesosy indrindra moa miala amin'le fiangonana mahazatra azy mianakavy miafina fa miaina Andriamanitra satria à chaque fois misokatra ny vavantsika olombelona na kristianitsika na silamitsika na ino izay amarinina amin'ny tenin'ity baiboly kristianity ihany no voavonjy na mpanompo sampona iny soratana ny anaranao ny boky ny fiainana tsaraina ianao rehefa maty aty fa tsy nareo kristianina ihany ny tsaraina raha mianao izao teniko izao ianao ka olona mbola tsy mpino kristianina miantso anao raisy Jesosy Kristy tompo izay ny fiandohana ho seigneur anao ho andolianao tonga dia mandolia ao an-trano mivavaka izay mivavaka any amin'ny ladosy rehefa be olona ao an-trano manelingela any amin'ny ladosy any amin'ny birao atao daholo any amin'ny bus mivavaka dia mangataka fihavanana amin'ny tompo afy mandray an'i Jesosy Kristy tompo izany nomeko anao izany ny
prélude mahafinaritra Jesosy tena mahafinaritra izy mitory ny fahamarinana izy ary tena manao izay afonjena ny fanahinao fa tsy hoe anao izay andaniana ny volanao disiny izy amin'ny fisainana izany ianao kosa anie rehefa tia dia manome vola zanakao io zao tianao tahaka ny inona fanomezanao volana io na inona mahasoany io indraindray raha ny tsy mahasoa dia mbola omentsika ilay vola dia tsika indray mahavery rehefa lasa ny ankizy laniny ilay vola any amin'ny zavatra hafa mitondra naman-dratsy lasa satria omentsika noho ny fitiavana be tafahoatra izay koa ny ao amin'ny Kristy rehefa tianao izy tohananao ny asany atsanganao tanteraka mihitsy ny asan'Andriamanitra izay mila vola ny fanomponan'Andriamanitra tsy misy azany mivavaka mangina ao anatin'ny trano isan'andro no tsy mila vola fa rehefa hampandeha ny asan'Andriamanitra mila volaka dia aza dia kahihatra re tompoko hoe mba mangataka vola hitoriana teny hitoriana eny amin'ny kalamanjana satria misy olona tsiditra ny fiangonana mihitsy eny kalamanjana eny izy azafady eny kalamanjana eny izy no enjehana mila megafone zany mila inona daholo ny fitaovana hainao manjery ny sono mila vola re olona fitoriana ny tenin'Andriamanitra mila vola ny mission andeha anao atafika masina mila vola ny fitahinan'ireo mahantra nga reo mahantra reo jerim-potsiny reo mpino ao anatin'ny fiangonana reo zazakambody nga zany jerim-potsiny mila vola re zany fa problème fotsiny tena teneniko anao aza afafinao any amin'ny fiangonana tsy mitory ny fahamarinana ny volanao tsy mikao teo amin'Andriamanitra io tena hoe mamafy amin'ny tany maina ianao raha ohatra ka fiangonana mitory ny fiainan'izy mianakavy no afafinao miteny aminao za mbola heditra tsikelikely miangavy ianao isabone amin'ny toriteniko misabone fa amin'ny YouTube mialatra zanak'olona zarao partage ty dia mangavy ianao anaraka hiditra tsikelikelytsika ny amin'izany atao hoe fahamarinan'ny baiboly anampy ianao hisoazira hoe ao tsara ve izany fiangonana ivavahako izany ao tsara ve ty pasteur ty sa ny tena mitoriana firifiry izay mpanompon'Andriamanitra foazy ny fanamasina zay dia mba miteny amin'ny pasteur misy ty fiangonana miteny amin'ny ray aman-dreny sy karazana mino efa fantatry ny fampaminany tsy masina taniny aza manantena hoe tsika ao amin'ny tanànantsika mitory dia hiainao antsika ny olona ao amin'ny Jerosalema antsika ao an-tokantranontsika sy ny kozina mitory dia hiainanao ny olona somary mihodina kely olona hafa mampiasain'Andriamanitra amin'izy ireny matetika izay ireny vao mifoara-panahary miteny ardisika isafa ilay kozinako tena mitory ana amin'ny marina fa nitsiratsiraiko ohatrozay foana raha peu-près azakivy fa ndao aloha hianatra ny zavatra marina zay aloha ny zavatra teneniko anao ndao aloha hianatra ny zavatra marina zay vao mitory amin'ny olona fa tsy tonga dia tsy hitanareo nga za io efa tena mifo amin'Andriamanitra nefa any amin'ny fiangonana tsy mitory ny marina ianao dia tsy mitombo ny herinao tsy mitombo ilay fahalalànao fa tena Andriamanitra tsy mitoetra ny azoko tenenina aminao Andriamanitra tsy mitoetra eo amin'ny fiangonana mitory fahadisoana tesitra ary izy dia miala Jehovah ray izany miteneniko io fa iza sisa mitoetra ao ilay Jesosy zoky sy ny fanahy masina no amohanao izay fotsiny dia efa misy différence misy olona misy fiangonana misy tempoly tena hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra Jehovah mihitsy tenin'Andriamanitra ao anaty baiboly misy tesitra tamin'ny Israely izy dia niteny tsy hainao mihitsy nareo andeha hiverina any amin'ny fitoerako aho izy dia avelao nareo eo izany nialan'ny Israely ndeha hiverina any amin'ny fitoerako aho izany any amin'ny fitoeran'ny fiandrianany any ane izy misy mitery any ane feno ny anjery masina mitery azy feno ny olom-boavotsy any ireo olona maty zokintsika maty rehetrarehetra ny razambeantsika mba marina tsy variana nanompo samy fa mba nandray an'i Jesosy Kristy tompo tsara alohan'ny efatesany reny miderina azy any an-tany fa tena tenin'Andriamanitra izay jereo ny verset manomboka izao rehefa miaraka amiko aza dia manantena omeko verset
carrément hoe tiany tompony tiany andininy fa ny atopokona ampitoerako ny tenin'Andriamanitra mba tsy hanotako amin'Andriamanitra le teniny no tononoko ity le tenin'Andriamanitra dia inona ny ankafiako aminao ny obligé anao raisy ny portable anao dia ndana cliqueo amin'ny internet verset zao fehezanteny tahaka izao andininy ohatrao firy ny tokony izay dia firy ny andininy comme ça obligé anao mamaky baiboly tsikelikely miaraka amiko izay aloha ny taktika stratégie fampianarako manome mot-clé na mpianatra mampianatra eny amin'ny fampianarana ny mpitsabo rehetra reny manome mot-clé mampianatra na mampianatra izay mena mot-clé le olona dia asiana mba mikaroka koa any an-tranony dia izay ny fomba ifampiresahantsika eto manomboka androany ianao raiso reteniko ireo fotsiny vakio ange chapitre dia toy izy hoe dia anomboka hamaky baiboly ianao tsikelikely mba hampianariko anao ny fomba nitondran'ny fampianaran'ny olo-masina andro farany koa nge mba betsaka ny marina betsaka ny marina mitorony marina fa izy aloha izany tsy hoe olona ray dia ray ny marina fa araka ny tenenin'Andriamanitra mbola manana 7 arivo lahy elitisbita mbola tsy nandohalika tamin'ny baly izany olo izany dia misy olona manarevony amina million koa ampiasain'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mampianatra antsika dia atao hianatra ny fahamarinana dia izay ny teny hofahanako anao androany tena miangavy ianao izara sy partage fa izay ny anjaranareo tsy mitory-teny aloha ny fiandohana fa mba zarainareo amin'ny fianakaviana amin'ny namana efa tia baiboly za tena miangavy le olona efa mba tia mivavako reniny mba foaziko mba hifo aingana fa mba ho maiky mora azonareo le tenin'Andriamanitra rehefa mba efa mpamaky baiboly nareo dia toraka izany koa ny olona taitra foazon'Andriamanitra amin'izao teny izao tonga dia mamaky baiboly dia hiaraka tsika amin'ny alalan'ity YouTube ity mba mandania mividy mega hianarana tenin'Andriamanitra fa tsy hisoivena foana ny resaka vaovao an-tsary sy ny karazany no andaniana mega fa mba mandania mega miatraika any anatin'ny fon'Andriamanitra ndre mafoy mega ty tanora ity nefa gote amin'ny akany azy mba hianarana ny tenin'Andriamanitra fa apetrako amin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao foazy ny fanahy masina ianao apartiran'izao etaetanao izao efa misy miala zanak'olona jereo amin'ny YouTube fa tiako kokoa ny mitory amin'ny YouTube fa milamina kokoa ny olona mihaino YouTube izay ny lazako hoe tsy kisendrasendra mihitsy ny rahantsika asianao amin'izao fotoana izao fa misy appel ifo avy amin'izany teny famarinana ampianariko anao izany dia makasitraka ny fanan'Andriamanitra makasitraka ny Jesosy Kristy Tompo fa raha sitrapony tompo dia tohizantsika indray izany fampianarana izany any amin'ny partie 3 sotra tompoko